andahoarintsika samy akatoerana tompoko. Ivavakintsika tompoko. Raha eo mankasitraka anao manokana zahay no ny fitahianao, ny fahasoavanao ary ny fahatsaranao dia mbola niazona anay ianao dia nahatratra an'izao taom-pianarana vaovao 2025 sy 2026 zao zahay. Mankasitraka izay Andriamanitra fa tsy ny olona rehetra no nahatratra an'izao ary saoranay ianao manokana mba havelanao zahay hanokatra an'izany taom-pianarana izany eto amin'ny fanatrehanao. Petraka ifeno belantananao ary fanamasinao izao fotoam-bavaka izao mba tena ho raisinao ny contrôle amin'ny satsekondra amin'ity fotoam-bavaka ity ary ho raisinao ny contrôle ao anatin'ny fotoana rehetra izay rehetra ho ataonao tanteraka eto dia omenay ianao ny voninahitra fanamasinao raiso ny toeranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Erina ny fiarabana ho antsika rehetra samitahin'Andriamanitra ny antsika tsirairay avy. Raha isika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra hidirantsika ao anatin'ny vavaka dia boky ny fitomaniana toko fahatelo andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy dia hoy ny tenin'Andriamanitra: ny famindram-pon'i Jehova no tsy nalany ritra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany vavao isa-marainy zany lehibe ny famarinana. Raha mety amintsika dia hiaraka ovakitsika mety mbola tsy mipotra fa amin'ny teny vahiny dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Ho averiko ihany amin'ny teny vahiny hoe les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. Misy dika teny hafa hoy ny tenin'Andriamanitra dia hoe: c'est une grâce de Yahweh que nous ne soyons pas anéantis, car ses miséricordes ne sont pas épuisées. Que nous ne soyons pas anéantis, raha tsorina dia ny famindram-pon'Andriamanitra mbola tsy mahalany ritra antsika ary mahatonga antsika mbola tsy ravaka ehitriny dia satria no ny famindram-pon'Andriamanitra. Raha mety amintsika eo am-pitoerana dia samy vavaka mangintsika. Andriamanitra dia Andriamanitra loharano, tsy mety ritra amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahatokiana, tsy mety ritra ny famarinany, tsy mety ritra ny famindram-pony, tsy mety ritra ny fitiavan'Andriamanitra. Dia dao androany mba eo am-pitoerantsika mba ilaza, dao mba hiverina amin'ny fisaorana manokana dia mba ilaza hoe: Jesosy eo misaotra fa tsy mety ritra ny famindram-ponao. Mahatsirava ny fiainanay mianakavy androany dia noho ny famindram-ponao Andriamanitra. Dia samy hivavaka itsika. Saotra fa tsy mety ritra ny fitiavanao aho, tsy mety ritra ny fitiavanao amin'ny mianakavy. Tsy mety ritra Jesosy ny fanasoavanao dia samy hitanisitsika. Saotra fa tsy mety ritra ny fanasoavanao, tsy mety ritra ny fitahinao aho. Les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Tsy mety lany ritra mandrakizay Andriamanitra ny famindram-ponao, fa avaozinao zany isa-maraina ho an'ny fiainanay. Mety aminao ve mba akaro ny vavaka ao dia mba ilaza ianao misaotra Jesosy fa tsy mitsahatra amin'ny anay ianao, tsy mitsahatra ny fanasoavanao ary tsy mitsahatra ny famindram-ponao amin'ny fiainako. Andriamanitra manan-karena famindram-po ianao, Andriamanitra manan-karena fitiavana ianao.
ny fiainanay mbola tsy rava androany dia marika ny famindramponao. azajanona vavaka ao fa mba ilaza ianao hoe misaotra Jesosy fa tsy mitsahatra ny fitahinao amin'ny fiainanay, tsy mitsahatra miambina ny fiainanay ianao, tsy mitsahatra miaro anay ianao, tsy mitsahatra mamatsy anay ianao. Dao mba hiverina misaorana manokana raha mba tonga eto antsika dia dao mba androany hisaotra an'Andriamanitra fotsiny. Zay mba ohatr'izao androany dia satria no ny famindramponao. Mety aminao hoe mba anao vavaka ohatran'izany hoe misaotra fa zay mba ohatran'izao dia no ny famindramponao. Zay mba tafarina ohatr'izao, zay mba tafatsangana ohatr'izao dia ny famindramponao. Zay mbola mba mijoro ohatr'izao dia ny famindramponao Jesosy. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Yaratsika mirzana androandro je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, Bata kawira fotsiny zany fa mba tena atao vavaka miaingana anatin'ny fonao. Saotra Jesosy fa tena navita be tamin'ny fiainana mianakavy ianao. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Yaritsangantsika raha mety amitsika dia mba ho avy antsika ihany. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Ho avy antsika farany ihany. Je parlerai de ta bonté, la gloire de ton nom. Parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ta
misaotra fa ny famindramponao mbola miazona tsy orava misaotra fa ny famindramponao mbola miazona ny fiainako tsy hopotika misaotra fa ny famindramponao mbola manarina ny fiainako mandraka androany misaotra fa ny famindramponao mbola mitahiry aho misaotra fa tsy mety lany ritra mandrika zay ny famindramponao bakarinao ny vavakao dia mba ilaza fotsiny ianao misaotra jesosy ny amin'ny famindramponao mideranao a jesosy fa lehibe loatra ny famindramponao mamela ny heliko rehetra dia ny famindramponao manasitrana ny aretiko rehetra dia ny famindramponao manangana ny fiainako rehetra dia ny famindramponao manakana tsy hopotika dia ny famindramponao manasitrana ny aretiko rehetra jesosy dia mbola ny famindramponao saotranao a jesosy fa tsy lany ritra ny famindramponao ary tsy mitsahatra miantra anahy ianao vavao isamaraina ny famindramponao andriamanitra ary mbola manavao ny fahasoavanao sy ny famindramponao amiko isan'andro ianao mbola vaozinao amiko isamaraina ny famindramponao lehibe ny famarinanao tompo andriamanitra tsy miova ianao tsy mivadika ianao tsy mandao ianao saotra fa mijoro andriamanitra loharano ny fiainako rehetra ary tsy mety ritra amin'ny fanasoavanao ny fahatokinao sy ny famindramponao amin'ny fiainako mandrakizay ianao je proclamerai ta gloire
Tenyandriamanitra izay idirantsika ao anatin'ny ambavaka manaraka dia ao amin'ny Isaia 4:7 andiny 7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fandatsaka rano amin'izay mangetaheta aho ary andefa rihaka amin'izay tany karakaina. Eny, androtsaka ny fanahiko amin'ny taranako ao ary ny fitahiako ho amin'ny naterako. Averiko, fandatsaka rano amin'izay mangetaheta aho ary andefa rihaka amin'ny tany karakaina. Eny, androtsaka fanahiko amin'ny taranako ao ary ny fitahiako ho amin'ny naterako ao. Amen. Riavana ny fiainako sy ny fiainanao dia mila andranora ny fanahy masina isan'andro isan'andro. Io fiainanao efa metimety io, io fiainanao efa mandeha io, dia ilaza aminao aho fa tena mila andranora ny fanahy masina foana. Io fiainanao mety tsy azo antenainao io mihitsiny, tena mila ranora ny fanahy masina io. Amen. Ndao mba hivavaka ianao amin'izao fotoana izao dia ndao mangetaheta manokana ranorana avy any an-danitra. Ndao ilaza fanahy masina mba sakafo ny lanitra ao androany dia mba hampidiny eto amiko ilay ranorana avy any an-danitra. Ilaiko manokana, ilaiko loatra amin'ny fiainako fanahy masina ilay ranorana avy aminao. Arotsay eto fanahy masina androany ilay ranorana avy any an-danitra. Anenika ny fiainana iray manontolo, anenika ny fona tsirairay avy, anenika mombamomba anay Andriamanitra. Finoa izay fanahy masina androany, ampiakary ny etaetanao ry havana androany. Teneno hoe sakafo ny lanitra ao fanahy masina dia mba hampidiny eto ilay ranorana avy any an-danitra ho ahy manokana. Ilay anjara ranorana avy any an-danitra ho ahy mba hampidiny eto androany fanahy masina, mba samy hivavaka ianao androany. Ry havana, tsy afaka handatsaka ny ranorana avy any an-danitra Andriamanitra raha tsy mangetaheta ianao, raha tsy mangataka ianao. Araka ny ten'Andriamanitra dia ndao mba hangataka zasy ianao, ndao mangetaheta zasy ianao mbola tsy misy ohatran'izany.
nareo fiainanay tsy voatanisana eto azy androany dia tondray ianao fanay masina androany ndao avelantsika hatramy voalohany zany ry zandry avana Sibukai naba Ifanai kyu Amiri mafijai Neranu musani fanai Tumiando mi maraina Jaku chami sai Mi fanai kyu Amiri mafijai Itan bilaran Anu murani Boleh lazani tutan bilaran Tulitani bilaranu Kami tunzay fanay masina amizao Bukai naba ianao zay fanay masina tontany menzay Fanai kyu Mandiri mafijai Leranu murani fanai Tuliando mi maraina Semanjaku chami sai Fanainay tukumangay Fanai kyu Mandiri mafijai Leranu murani Kasi androany tananao dia koa ilaza Harutsai tuko Amenonai Leura Harutsai tuko Amenonai Leura mba hivavaka ianao dia laza fanay masina androany dia mba arotsay le ranora mpitahina banedantra ndao mba hosary angataka ianao amizao fotoana zao dia laza fanay masina androany mila le ranora mpitahina banedantra ho an'ny fiainako indray amizay rehetra atompoko amizao fotoana zao na fianarana io na asy io ndao ilaza fanay masina amizay rehetra tompo manomboka an'io dia mba arotsay le ranora mpitahina avy aminao antoanty taoty fanay masina arotsay le ranora mpitahina avy aminao amin'ny ankonanay tsiraray afy fanay masina arotsay le ranora mpitahina avy aminao Tsika mba hitsangana amizao fotoana zao dia samira hoe arotsay Harutsai tuko Amenonai Leura ni Harutsai tuko Amenonai Leura ni
sai tumpone menonai leurani farai Poiri quando Poiri qua menua Nanurani fana Yahweh Poiri quando Poiri quando succede Fanay masino androany tontolo fiainana rehetra dia mila ilay ranorana avy any an-danitra mihoatra hatramin'izay fanay masino ny fiainanay mety tsy azo antenainay intsony amin'izao fotoana izao mba hatondray ianao fanay masina androany ny fiainanay efa menamena amin'izao fotoana izao na mety momba ny asanay na mety arabolanay na mety fiainam-pitiavanay zany na mety eo amin'ny ankonanay zany androany dia tondray ianao fanay masina fanay masino oka tsirairay avy androany sa mandray le ranora pitahina avy any an-danitra ele fanomanao an-tsirairay avy androany oka horesan'ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao fanay masino arotsay fanay masino arotsay tompo ameno anay lay orany ao amin'ny Romanina toko 5:5 miteny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy ny Hebreo toko 7:15 koa miteny amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sanio ary mandrakizay ny tenin'Andriamanitra ry havana dia miteny hoe mbola fony mbola tany amin'izao tontolo izao zasy ianao mbola fony mbola tany anatin'ny fahalotona lalina tany zasy ianao dia efa voasoratra tany anatin'ny boky ny fiainana vaovovonjy zasy ianao tsy ny salasara Andriamanitra tsy nijery Andriamanitra hoe inona ny vitako sy ny vitanao fa mifantatra Andriamanitra hoe efa voavonjy tsika tsirairay avy dia ny tenin'Andriamanitra koa ny teny tamin'ny tenin'Andriamanitra faharoa teo hoe Jesosy Kristy ozy izy tsy niova omaly sy anio ary mandrakizay toko asy ho anao zany ry havana hoe ninona ho avintsika ninona zavatra mety mitranga amin'ny fiainantsika dia ny fitiavan'Andriamanitra azo anao tsy miova mandrakizay kararony tokoa zasy anao androany raha iankoka eo anatrihan'izany Andriamanitra be fitiavana zany rarony tokoa zasy anao androany raha ametraka n'ilay Andriamanitra avo indrindra eo amin'ny toerana avo indrindra androany koa andao ary zasy anao amin'izao fotoana izao amin'ny voninahitra azy dia hitenenao ilay Andriamanitra tsara indrindra apetraka eo amin'ny avo indrindra manomboka amin'izao fotoana izao satria ianao ilay Andriamanitra tia
talohany nandraisako anao ihany azy ianao le Andriamanitra tia talohany nafatarako anao ary ianao le Andriamanitra tia tsy hanovany izany fitiavanao ahy izany mandrakizay Dao mifoky sy ny fonao mihitsy no entiny eo anatrehan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Dao mifoky sy ny fonao mihitsy no entina hiankohoka eo anatrehany amin'izao fotoana izao. Nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy hodinao. Nalainao avy lavitra loatra fa fanay ninao ny tiatokinao ny anako borofo ny fianako fa nalainao avy lavitra loatra tsy hoarinao hoaveritsika miaraka izany nalainao avy lavitra loatra ve dia tsy hodinao. Nalainao avy lavitra loatra tena nitinao ny tiatokinao ny anako borofo ny fianako fa nalainao avy lavitra loatra tsy hoarinao. Ilay olana vonjenao mitsakanao, ilay olana novanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olona tsy amikeo anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao hoe izay aho hoe izay aho. Dao sasanao hiteny ilay olona no sitraninao. Ilay olana sitraninao mitsakanao, ilay olana novanao zay no lazainao fa tsy zay no lazainy olona tsy amikeo anazao sy zao hoe izay lazainy teninao hoe izay aho izay aho. Alohany anoizatsika ny hira ary amin'izao fotoana izao ry havana dia andao zany tonkiry izany mihitsy ny hoentsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andao zasanao mihitsy ny teny hoe Andriamanitra tena marina izany, tena nalainao tany amin'ny lalina ratsy indrindra ny ahako dia nefa ny atoy izao androany. Marina izany Tompo fa nalainao avy lavitra loatra ve dia mbola sahako ny teny androany hoe tena tsy tianao aho, mbola sahako ny menomenina, mbola sahako ny taraina. Efa nafonao hoany ny zavatra rehetra, efa nafonao azy Jesosy Kristy eo ny lanitra ray manontolo amin'jenandro. Ka tena rary ny androany raha tonga eto anatrehanao iankohoka tanteraka ny anaranao dia andao ary toizintsika ny raha hoe nalainao avy lavitra loatra fa nofidinao. Nalainao avy lavitra loatra fa nofidinao, nalainao avy lavitra loatra tena nijalinao ny tiatokinao ny anako borofo ny fianako fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasa. Dao mbola ho averitsika ihany izany havana. Nalainao avy lavitra loatra fa nofidinao, nalainao avy lavitra loatra tena nijalinao ny tiatokinao
Kinongenako, Nufianako, Fanalainao avlavitra loatra Mampiasainao. Ilay olana tainao mitsakanao, ilay olana naovanao saino lazanao, fa tsy saino lazainy olole, tsy amikero anazao sy zao hoe izay lazainy teninao hoe zay aho hoe zay aho. Dao tsika sanao mihitsy miaraka teny ilay olona narovanao Andriamanitra. Olana narovanao mitsakanao, ilay olana naovanao saino lazanao, fa tsy zaino lazainy olole, tsy amikero anazao sy zao hoe izay lazainy teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe. Mitsakanao hoe Andriamanitra tsy misy piovany, tsy mandiso fanatenany. Jesosy ô, saino lazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manarenany. Atao hoe ireo mpitsangana sasanao ny amerina ny zany. mitsakanao hoe Andriamanitra tsy misy piovany, tsy mandiso fanatenany. Jesosy ô, saino lazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manarenany. zay anao zay zay anao zay ilay olona nasikasiana olona Nao mitsakanao, ilay olana naovanao zaino lazanao, fa tsy zaino lazainy olole, tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao hoe zay aho hoe zay aho. da mbola hoaverintsika ihany ilay olona no kasianao. ilay olana kasianao mitsakanao, ilay olana naovanao saino lazanao, fa tsy zaino lazainy olole, tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe. Tena marina zany Andriamanitra, tsy nijery anao ny fahalemeko, tsy nijery anao ny zavatra nytenenin'olona momba, tsy nijery anao ny zavatra mety efa vitako sy ny tsy vitako, fa nitiavinao tsotro zao a. Tena nitiavinao tamin'ny fonao iray manontolo Andriamanitra. Ka androany tonga eto anatrianao, tonga eto izay tsirairay avy reto, amerina anao amin'ny toeranao, amerina an'ilay maha-Andriamanitra anao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tadiory havana fa ninninona zavatra vitako sy vitanao tamin'ny lasa, tsy migarantiranao avinao zany. Ninninona zavatra tsy nentina taoko sy nataonao tamin'ny lasa, tsy midefiniranao avinao zany. Matokisy ianao fa Andriamanitra tianao amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra tsy nijanona ary tsy hijanona mandrakizay ny tia azy ho anao. Mitsakanao hoe Andriamanitra tsy misy piovany, tsy mandiso fanantenany.
anao zany Anao Jesosy io Jesosy io mitsoka nawe Andriamanitra tsy misy fiovane tsy mandiso fanantenane Jesosy zay no lazainao no nataonao Andriamanitra tsy manary anay Zay anao zay Zay anao zay Kasi não mitsakana Ile olana novanao zay no lazanao Fa tsy zay no lazainy olo Tsy mikerana zao sy zao Fizay lazainy teninao Zay awe Le olana fonjenao Ile olana vonjena Tranatsiary fanovonjena Andriamanitra Tiako anao reconnaissant eo anatrehany andro Ile olana novanao zay no lazanao Fa tsy zay no lazainy olo Tsy mikerana zao sy zao Fizay Rehetra matsiary fansitran'Andriamanitra ilazako izy andro Sitraninao Ile olana sitraninao Se rehetra manatsiarina ilay fanasitranana avy amin'Andriamanitra andro Tsika rehetra nanatitra fiankofana Zay lazainy tompoteny Zay lazainy vady anakizy Zay lazainy teninao Zay lazainy teninao Zay awe Lazao mafy androany Jesosy nenara Jesosy io mitsoka nawe Andriamanitra tsy misy fiovane Tsy mandiso fanantenane Jesosy zay no lazainao no nataonao Andriamanitra tsy manary anay Zay anao Lazaintsika mamparana andro Andriamanitra tsy misy fiovane fanantenane Jesosy Zay no lazainao no nataonao Andriamanitra tsy manary anay Zay anao zay Fico masy toerana moramora zany sy anao andro Fotoana fiankofana tahaka an'izao ry avy Avelan'Andriamanitra mahisy mba hatonga antsika olona reconnaissant teo anatrehany falebiaza Araky ny antsoantsontsika atao anatin'ny tononkera Satria namonjy atsika izy Satria nanasitrana atsika izy Satria namindra fo tamintsika izy Satria manao zavatra teo amin'ny fiainantsika Andriamanitra Fa mbola te hitondra anao lalindalina andro any ao anatin'ny fiankofana Fa misy karazana fiankofana zay takin'Andriamanitra sy endrasan'Andriamanitra amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra Satria fantatsika loatra ry havana Tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra dia tsy misy olana intsony Tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetra Tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra dia mahafinaritra daholo ny zavatra rehetra Fa manoloana ny zavatra tsy mahafinaritra mbola mpiankohaka foana ve zasy ianao manoloana ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao mbola mpiankohaka foana ve zasy ianao Te hilaza aminao andro any manana antom-pahavelomany zasy ianao
na mety na tsy mety aza mitsaratra miankohaka amin'Andriamanitra zany. Fantatsika loatra ny tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa nandeha ny fanenjena teo amin'ny tanàna, fa zay rehetra tsy manaiky miankohaka teo anatrehan'Andriamanitra Nebokadnezara dia atsipy any anaty laforo mirehitra avy. Natsipy tany tokoa izy telo mirahalahy fa ny zavatra mitranga dia izao. Boky Daniel toko fa 3 andininy fa 7 fa na dia tsy izany aza ao koa fantatro ry mpanjako fa ny Andriamanitra ao dia tsy ho tomponay, ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy vavahanay. Inona ny dikan'izany? Manoloana ny ady lalovanao aza manaiky miankohaka na amin'inona na amin'inona fa miankoho fa amin'ny Jehovah Andriamanitra rehetra. Ozy izy telo mirahalahy na tsy hamonjy anay mihitsy aza n'Andriamanitra ivavahanay, tsy vadika amin'izany zay fa zay hojanonao mpiankohaka amin'ny mandrakizay. Misy olona manana toe-po tahaka an'izany ve androany? Efa ny raison de vivre, raison d'être n'izy telo mirahalahy mihitsy. Fa na ahoana na ahoana na tsy hamonjy anay izany aza Andriamanitra tsy vadika mandrakizay zay, fa zay dia mpiankohaka mandrakizay. Tady olona tahaka an'izany Andriamanitra androany. Raha mba eto zany olona tadavin'Andriamanitra zany androany, ianao no mba tiako hivavaka androany. Ateriny aminao rehetra dia lazao izy hoe Tompo, ny antom-pahavelomako laniko amin'ny fiankofanana. Velona mba hiankohaka aminao amin'ny zavatra mety lalovan'ny fiainako mpiankohaka foana, fa amin'ny zavatra tsy mety ihany koa Andriamanitra hitako amin'ny fiainako mijanonao mpiankohaka foana. Ziavana malala andao mbanao kristianina sa ilaza androany Tompo ny amin'ireo valom-bavaka rehetra efa nataonao hatramin'izay tiankohaka atao natrehanao any, fa mivavaka mbola tsy mivalianao hatramin'izay koa, ary amin'ny vavaka mety tsy hovalianao mandrakizay mihitsy aza tsy manino fa sahitsanonao mpiankohaka foana. Ziavana malanao Tompo, toe-po tahaka an'izany tsy maintsy akasika ny fon'Andriamanitra na ahoana anao. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Toftakany anao sy ny tompo reny eto androany, manoloana an'Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka, manoloana an'Andriamanitra tompo ny tompo ianao, atero azy ny mpiankofana androany. Ma raison de vie, de t'adorer. Oui t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est le temps. Avetsika hatramin'ny voalohany ny raha amin'izao fotoana izao. Samy lasitsika hoe Tompo,
je regarde ta sainteté. Oh. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, Les choses qui m'entourent les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je découvre la joie. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a Il n'y que toi qui importe pour. Bien court qu'avec ton droit, petit carré, tu as rien de soin, tu es. Je veux t'adorer. Tout bien court comme tout tient joint. Si maintenant tu n'as pas tout beau, tout bien court tient joint. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oh, oh, oh. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, 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 oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle, oui, c'est la raison pour laquelle. Papa, t'as fait pas ça, même si non, dans l'enceinte, t'as une joie. C'est la raison pour laquelle. Spend no one on top of top. Spend no fire, cool, not too cold. Spend no fire, night, you know. Spend no fire, too alone. Pour t'adorer. Oh, c'est la raison, c'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Raison pour laquelle je vis. Raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer. Pour t'adorer, mon Dieu. Comme si tu fais celui-là. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, Ma raison de vie, c'est de t'adorer. c'est de Je veux t'adorer. Oh, Dieu, c'est un joie. Tu n'as pas un coup que foutu. Tu n'as pas un nez que manger. Tu n'as pas un que manger fait non, non, de manger un coup. Fanny, tu nous offres un bon. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Non mba hitanisany fiainana ohatra hoentony aminao rehetra misy karazana toe-po tsy manaiky miankohaka eo anaty ain'Andriamanitra fa ho eto androany misy karazana toe-panahy
fitondrateny, fomba fanao, fiteny tsy nentiny ankohaka. Fandroany hoe teo anatrehan'Andriamanitra dia laza tompo zasy ny fahalemeko rehetra androany tonga miankohaka eto anatrehanao. Sasy tsy fahatanterahana rehetra ny anatiko tompo hoentiko miankohaka eto anatrehanao. Sasy fisiko rehetra, sasy rehetra mombamomba tsy misy analana Andriamanitra anakely fa tonga hoentina miankohaka eto anatrehanao. Ny anabavy rehetra avy afaka mba milaza andro je veux t'adorer. Sitrakintsika rehetra androany mba eo mpitsanganano miara iantsoantso androany. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Mbola misy mafimafy nozana ny anatinao any androany. Oka ny akohaka amin'ny teo rehetra amin'ny any anatsika androany lazao c'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer. Zany tokoa Andriamanitra no antom-pisinay dia nitsaokanao amin'ny andronay rehetra. Amin'ny andro rehetra izay omenao anay etỳ an-tany dia hoentinay hitsaokanao. Ny fiainanay manontolo dia hoentinay mitsaokanao. Dia atolotray ny saotra sy ny dera ary ny voninahitra Andriamanitra. Ary eo anatin'izany fitsaoana anao izany Jesosy dia miaino anao indray izay mandray ny teninao indray izahay androany. Dia misandrata fanamasono aoka ianao no hanositra manokana, aoka ianao no hanositra ny teny izay omenao anay manokana mba ho teny, ho vo
aniry ary tondra vokatra ho an'ny fanahinay zany sy ho an'ny lafimpiainany rehetra voninahatry ny anaranao reriany raiso ntoeranao fanamasonao hotahinany ny fizarana sy ny fandraisana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka tsika. Mamerina ny arahaba ho antsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy tompoko ary falindray hiaraka amintsika amin'ity taona vaovao taom-pianarana vaovao ity dia ilay Andriamanitra nanome antsika izao taona vaovao izao ny omba sy tantana anao amin'ny isan'andro amin'ity taona ity. Amen. Andray ny tenin'Andriamanitra tsika raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny jaonina toko voalohany andinin'ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia hotohizantsika eo amin'ny jaonina toko 9 andinin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy mahavelona nofo tsy mahasoninina ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Ity volana septambra ity ry havana dia fitarihan'Andriamanitra ho amin'ny fiangonantsika dia volan'ny famafazana. Ny volana septambra volan'ny famafazana, izany hoe volana nataon'Andriamanitra ho antsika ho famafazana, volan'ny famafazana. Matoa Andriamanitra mitondra antsika amin'izany taridalana izany dia satria ao ambadika izany misy zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny fiainantsika. Misy planin'Andriamanitra tiany ho tanterahana amin'ny fiainanao manokana, fiainako manokana. Misy programan'Andriamanitra sy fikasan'Andriamanitra tiany ho tanterahana amintsika tsirairay avy ary misy vision an'Andriamanitra manokana ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Noho izany ty volan'ny volana septambra ity dia volan'ny famafazana, volana natao ho famafazana ary volan'ny famafazana. Antsoin'Andriamanitra zany zasenao amin'ity volana mba hamafy ho an'ny tenantsika manokana, hamafy ho an'ny olona ao an-trano, hamafy ho an'ny olona hafa amin'ny anaran'i Jesosy. Raha vao miresaka hoe mamafy dia voalohany indrindra amin'ny famafazana ary goavana indrindra amin'ny famafazana ary akaiky indrindra amin'ny famafazana dia ny teny aloky ny vavantsika. Ny teny aloky ny vavantsika dia isaky miteny zasenao dia mamafy vo na io vo ratsy na vo tsara. Ny teny dia hoy ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny jaonina toko voalohany andinin'ny voalohany tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Fiainan'Andriamanitra dia mifamatotra amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra dia mifamatotra amin'Andriamanitra. Dia hoy koa ny Genesis toko voalohany andinin'ny voalohany tamin'ny voalohany Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra sy Andriamanitra zany dia tsy afaka misaraka. Tenin'Andriamanitra dia fiainan'Andriamanitra ary izay no nahatonga an'i Jesosy ny teny teo amin'ny jaonina toko 9:17 teo hoe ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Dia tahaka izany ihany koa ny tenyntsika dia teny aloky ny vavantsika dia fiainantsika. Fiainana ny teny, ny tenyntsika dia fiainantsika. Izay no nahatonga an'i Jesosy nilaza ihany koa any amin'ny Matthieu toko 12 andinin'ny 17 hoe fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao, satria ny teny dia fiainana. Ka na zany tsika isaky misy ny teny aloky ny vavantsika na tsika miantso sy misintona fiainana tsara na ny teny aloky ny vavantsika misintona fiainana ratsy. Raha tsy mitandrina zany zasenao dia teny avoaka amin'ny vavantsika mety hiantso fiainana ratsy ho antsika. Tenin'Andriamanitra ny amin'ny Ezekiela toko 17:4 dia Andriamanitra amin'ny teny
dia hoy ny tenin'andriamanitra hoe hoy ezekela dia hoy indray izy tamiko maminany amin'reto taolanyreto ka ataovy aminy hoe ry taolamaina mianoa ny tenin'i Jehova. Teny avoakan'ny vavantsika koa ry havana dia faminaniana ho an'ny fiainantsika, na faminaniana zavatra tsara ho amin'ny fiainantsika na faminaniana zavatra ratsy ho amin'ny fiainantsika. Dia any amin'ny Ezekela 7:7 ihany koa ny tenin'Andriamanitra dia mbola niteny ihany Andriamanitra dia hoy izy tamiko maminany amin'ny fofinaina maminaniry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe izao ny lazain'i Jehova Tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra ary fofinaina ka tsotsofo ireo voavonireo mba ho velona izy. Ny teny alokan'ny vavantsika dia faminaniana zavatra hitranga amin'ny fiainantsika. Voafafy ny teny, ny voafafy dia tsy hita eo ny vokany, dia takizay koa teny avoakan'ny vavantsika tsy hitantsika eo ny vokany fa takantsika hoe mamafy vo amin'ny tany dia tsy tonga ilay izy hoe voafafy dia iny fa tonga dia mitrebona sy hoe maniry fa mamafy votsika dia milatsaka any anaty tany any ilay vo dia rehefa mijery ny tany ety ambony dia ohatrany hoe tsisy nininina, ohatrany hoe efa nalamilaminao tsara zany ilay izy dia ohatrany hoe tsy nisy nininina mitranga fa ny zava-misy ao ambanin'ny tany ao vao narotsakitsika ilay vo dia nitondrahana dia lasa efa manomboka misy mitsimoka kely ao dia miakatra mitsimboka dia miakatra, misy fakany maniry dia miakatra izy dia farany lasa misy tahony miakatra lasa hazo be ary ny afarany lasa mitondra vo, mitondra fruit ilay hazo. Dia takizany ihany koa teny rehetra avoakan'ny vavantsika dia voafafy tsy hitantsika eo ny vokany fa ao amin'ny tontolo ara-panahy dia efa maniry, misy maniry mamaky ny teny iny dia ho avy ny andro, ho avy ny volana na ho avy ny taona tsy maintsy misy mitsimoka iny dia maniry dia lasa misy vo amin'ny fiainantsika. Ka raha izany zany tsika no namafy teny sy tsara dia mamovo ratsy le teny na hoela na hoaingana. Noho izany mila mamafy votsara, teny mahafinaritra ho an'ny fiainako mila mamafy teny mamelona ny fiainako mila mamafy teny maminany zavatra tsara ho an'ny fiainako. Za dia nao koa torak'izany mila mamafy teny miantso fiainana tsara za sy anao manomboka androany, ary mila mamafy teny miantso fiainana mety za sy anao manomboka androany. Fa tsika na metrahan-tanana takan'inona aza na hoentina mambavaka takan'inona na tsofina rano isan'andro ary tsika raha vao hoe ilay teny alokan'ny vavantsika teny manimba, teny misintona fiainana ratsy dia ilay teny voaratsy afafitsika ireny manafoana n'ilay vavaka, manafoana ny sodrano izay voaraintsika dia tsy misy fiantraikany amin'ny fiainantsika ny sodrano sy ny vavaka satria ny teny alokan'ny vava dia afaka manafoana ny planin'Andriamanitra, afaka manafoana ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Ny teny alokan'ny vavantsika dia afaka manafoana izay mba fikasana ao am-pon'Andriamanitra hoe efa te hanome zavatra, te hampitranga zavatra eo amin'ny fiainantsika. Dia izao koa anefa no zavatra mahafinaritra, ny teny alokan'ny vavantsika dia afaka manakana, manafoana ary mampitsahatra ny planin'ny devoly, planin'ny satana, programan'ny satana ary ny fikasan'ny satana amin'ny fiainantsika. Tena zava-dehibe zany ry havana no hitandremantsika ny teny alokan'ny vavantsika satria io na miantso fiainana tsara na miantso fiainana ratsy, na io miantso ny programan'Andriamanitra hiatomboka sy hitoy ary ho tanteraka amin'ny fiainantsika, na io misintona sy manosika ny programan'ny fanaratsy ho tanteraka sy hiantra amin'ny fiainantsika, hitondra vokatra amin'ny fiainantsika. Hivavaka tsika rehefa avy eo, hivavaka tsika ho an'ny tokantrano fa izao na dia hivavaka takan'inona eto ary tsika
raha ohatra ka hoe teniteneninao amin'ny tokantrano momba n'ilay tokantrano dia teny ratsy foana, teny misintona fahasimbana, teny maminany zavatra tsy mahafinaritra mitenenitsika ao tokantrano a, dia teny tsy mahasoa ny mpianakavy nytonontsika ao anatin'ny tokantrano, dia tsy andaitra ilay vavaka ataontsika rehefa avy eo, tsy andaitra ny vavaka ataonao isan'andro ho an'ny tokantranonao, tsy anakery ilay vavaka raha vao tsy manova ny fomba fitenitsika momba ny tokantrano sika isan'andro. Hivavaka tokoa tsika rehefa avy eo, hivavaka ho an'ny trano fonenana, fa na dia hivavaka be azy tsika anonona vavaka be dia be ho an'ny trano fonenantsika androany a, raha vao tsy miova mihitsy ilay teny alokon'ny vavantsika ao anatin'ilay trano fonenantsika, tsy manonona tsika teny misintona fiainana tsara, dia raha vao miteny tondra fiainana ratsy, raha vao teny negativa foana no ataontsika ao anatin'ilay trano, atao hoe trano feno ady lava ilay trano fonenana, dia mety hoe fitenenana zavatra tsy mahomby foana ny tenenina ao anatin'ilay trano, mety trano hoe atao fifosana olona foana ilay trano, na mety misy aza misy trano na dia hoe tranona kristianina aza ataony trano fisotroan'olona toka, izy mody tsy misotro fa avelany ny olona hafa hitondra avy any ivelany any. Raha tranontsika hoe entina mamavaka foana nefa ny teny avoakantsika ao sy ny zavatra ataontsika ao anatin'ilay izy a, satria ao anatin'ireny fisotroany ireny tsy olona hiteny soratra masina mihitsy ny olona amin'ireny, tsy maintsy misy teny a misintona fiainana ratsy. Dia raha hivavaka takin'inona azy tsika nefa ny teny avelantsika hivoaka ao anatin'ny trano fonenantsika, dia izany teny izany anafoana ny vavaka rehetra izay ataontsika eto rehefa avy eo a, ary anafoana ny vavaka izay mba ataonao amin'ny trano fonenanao isan'andro. Zavatra tenentsika amin'ny fiainantsika isan'andro a, tenentsika androany dia maritra ny ampitsontsika, na io ho fiainana tsara na ho fiainana ratsy. Dia hivavaka ihany koa tsika rehefa avy eo a, hivavaka ho an'ny mpianatra, hivavaka ho an'ny taom-pianarana, fa ity taom-pianarana ity a, na dia hivavaka be takin'inona eto azy tsika, na hivavaka ianao isan'andro nefa ianao a tsy mba miteny teny hitondra fitahiana ho an'ilay taom-pianarana. Ianao ray aman-dreny a isan'andro hivavaka tsika rehefa avy eo, dia ianao ray aman-dreny ary ianao mpianatra izay efa mahazo an'izany tenin'Andriamanitra izany a, dia mitenenina miantso fahombiazana ho an'ny taom-pianaran'ny zanakao isan'andro. Afaka miteny ianao hoe ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ity taom-pianarana ity a dia feno fitahian'Andriamanitra manokana. Ity taom-pianarana ity dia izy fanampian'Andriamanitra manokana. Raha ray aman-dreny moa ianao dia ho teneninao hoe ity taom-pianarana ity dia ho feno fitahiana ho an'ny tonono mihitsy ny anaran'ny zanakao tsirairay a, ho feno ny fanampian'Andriamanitra tsy janona mihitsy ho an'ny tonono ny anaran'ny zanakao. Dia ity taom-pianarana ity a, raha ray aman-dreny ianao mba tonono ho an'ny zanakao hoe ity ambarako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ity taom-pianarana ity dia taom-pianarana ahitany zanako, tonono ny anaran'ny zanakao, ahitany fity manokana eo amin'ny mason'Andriamanitra sy eo amin'ny mason'ny mpampianatra tsirairay avy, eo amin'ny mason'ny mpiara-mianatra azy aminy tsirairay avy. Raha mpianatra moa ianao dia mba tonono anao manokana izany a amin'ny anaran'i Jesosy. Ity taom-pianarana ity dia taom-pianarana hitahian'Andriamanitra manokana, izy fanampian'Andriamanitra manokana, izy ahitako fity manokana, ahitako faveur manokana eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny mpampianatra tsirairay a, eo anatrehan'ny mpiara-mianatra rehetra. Mba tonono an'ny zanakao ary tonono an'ny tenanao ity taom-pianarana ity, hoe amin'ity taom-pianarana ity amin'ny anaran'i Jesosy a, ho lohany ny zanako fa tsy ho ramo, ny tonono tsirairay ny anarany, ho ambony izy fa tsy ho ambany, ary raha ny tenanao moa dia tonony amin'ny tenanao mpianatra izany. Ankoatran'izany, tsara ny manonona teny misintona fahatsarana fiainana, fahatsarana taom-pianarana,
fa akoatran'izany ianao ray aman-dreny, ianao renibe raibe, ianao mpianatra fadiony miteny manimba, teny tsy tsara. Matetika ny mpianatra ny ray aman-dreny aloha tsy dia tratran'izay, fa mpianatra matetika miteny hoe je suis bête na hoe je suis nul, atsaharo zany a, tapitra hatreo zany a, fa teneniny tenanao hoe za dia lohany fa tsy rambony, ninona zavatra miseho amin'ny fianarana. Dia tsika ray aman-dreny ihany koa, na misy zavatra tsy mety ataon'ny ankizy ary amin'ny fianarany a, fadiony miteny ozina kolaka. Misy mody manao hoe za tsy nanozina azy akory, nefa manozina kolaka. Ohatra miteny hoe raha izao foana ny ataonao dia tsy ho tafita amin'ny fianarana mihitsy ianao. Ozina kolaka izany, ary tena mivantana satria voafafinao a, ozina ho an'ilay zaza, lasa tsy ho tafita amin'ny fianarana tokoa izy satria izay no nafafinao. Dia ianao mpianatra ihany koa, na dia sarotra aza ny fianarana sarotra foana, fa fadio ary ajanony hatreto ny miteniteny tsy mety amin'ny tenanao, hoe izay teny tsy mety amin'ny tenanao. Misy ray aman-dreny tena mahavita mihitsy. Ny tany Madagasikara taloha, fa mino afa tsika amin'izao génération zao tsy manao an'izany intsony. Misy tena manao mihitsy ny olona taloha hoe fa inona mihitsy ny ao anatin'ny atidohanao io e, zavatra tsisy dikany io dia tsy hay. Mahavita an'izany ny ray aman-dreny taloha, fa mino afa ny ray aman-dreny amin'izao tsy manao an'izany intsony. Atsaharo foano hatreo zany a, na dia hoe averinao injato aza ny ampianaranao zavatra kely ny zanakao, satria ny olona tsirairay, ny ankizy tsirairay samy manana ny ritmany a, fa ny fanosehanao anazy sy ny fanohananao azy amam-bavaka sy amin'ny teny dia ahatonga n'io zanakao io tena hoe ho tafita ary ho lohany fa tsy rambony. Amen. Anary moramora izy raha ohatra misy tsy mety ataony, ary aza vao aminy hoe ny tombony azony raha mahavita fianarana tsara izy a, sy manao tsara ny fianarany. Raha sendra mahazonao tratsy izy amin'ity taona ity a, tandremo miteny zavatra negativa, fa jereo miaraka aminy hoe raha mbola kely izy dia jereo miaraka aminy fa inona ny tsy nety tao, dia miaraka ianarana ho azony tsara. Raha ianao mpianatra lehibe indray a, aza miteny negativa amin'ny tenanao hoe tsy ho tafita amin'ity matière ity mihitsy, na hoe tsy haiko mihitsy le izy. Marina mety tsy hainao izy eo, fa aza miteny hoe tsy hainao a, fa jereo izay tsy hainao, izay nahadiso anao tamin'ilay note ratsy a, dia avereno sy anaro. Dia ampaherezo ny ankizy raha mahazo note ratsy izy a, ampaherezo izy mba iratrape, hoe miezaka tsara ianao mivavaka tsika dia iratrape amin'ny manaraka. Izao mantsy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jakoba 2:9-20 amin'ny anaran'i Jesosy: raha misy manao azo mpivavaka nefa tsy mameno vavany fa mamitaka amin'ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Tena na hivavaka be azy tsika ry havana, nefa tsika tsy mahafehy amin'ny vavantsika mba tsy teny zavatra negativa isitona fiainana ratsy amin'ny lafim-piainana rehetra, ary tsy hafehy ny vavantsika koa hoe hiteny, hiforsehan'ny vavantsika tsika hoe hiteny zavatra, teny vo tsara, misintona fiainana tsara sy fahatsarana eo amin'ny fiainantsika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, tena marina izany hoe zava-poana fivavahantsika na dia hivavaka be aza. Noho izany mila mitandra ny zaza ianao a, teny aloka ny vavantsika mba tsy hamita tenitsika ka tonga ny vavaka ataontsika ho zava-poana. Farany a, misy ny famafazana ara-panahy, mila mamafy ara-panahy zaza ianao ho an'ny hafa. Aoka izay olona mifanena aminao manomboka androany mba handray zavatra ara-panahy avy amin'ny alalanao. Aoka izay olona rehetra mifandray aminao mba handray zava-panahy manomboka androany amin'ny alalanao. Tena goavana be ry havana ny teny, ny herin'ny teny ataontsika,
fa na dia ny varavarany lanitra ivoan'ny olona anankiray aza dia men'andriamanitra antsika ny fahefana eo amin'ny teny izay aloako mivavantsika dia izy fiatraikany izany. Hoy Jesosy any amin'ny Matio 5:20 lazaiko aminareo marina tokoa, ninninona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary ninninona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Goavana be lanjan'ny teny izay avoaka ny vavanao amin'ny olona satria misy fiatraikany hatrany an-danitra zany. Tena hoe omen'Andriamanitra antsika ny fanalahidy, tena hoe omen'Andriamanitra fanalahidy zasenao amin'ny alalan'ny teny mba hahatonga olona anankiray hoe ho voavonjy hivo azy ny varavaran'ny lanitra, mamovy varavaran'ny lanitra amin'ny alalan'ny teny, misintona famonjena ho an'ny olona zasenao dia mivoan'ny olona anankiray ny varavaran'ny lanitra. Ary na dia io famelan-keloka io aza, misy olona misy ka ao anatin'ny baiboly zao hoe tsy mety mamela heloka an'ilay olona, mety mifona ihany ilay olona, fa tsy mety mamela heloka Andriamanitra raha tsy miantso ny misy olona tendreny hifona ho an'iny olona iny. Dia izasenao tendren'Andriamanitra amazanak'Andriamanitra antsika, meny Jesosy antsika ny fahefana mba afaka hivavaka atonga olona anankiray hoe voavela heloka. Ozy Jesosy any amin'ny Jaona 20:17 na helokiza no avelanareo dia voavely zany, ary niza kosa tsy avelanareo dia tsy voavely zany. Fanalahidy men'Andriamanitra antsika ny teny afaka mamela heloka olona dia atonga an'ilay olona ho voavela heloka eo anatrehan'Andriamanitra. Dia mila mitandrina zasenao amin'ny teny aloka mivavantsika mba ho mpamela heloka tsika manomboka androany, fa tsy ho mpanameloka, satria tsika raha vao tsy mamela ny heloka ilay olona dia voahidy ho an'ilay olona koa ny famelan-kelok'Andriamanitra. Dia hitentsika, afaka mitentsika isaky mivavaka tsika dia afaka mamoaka teny, amela olona ray, mamela ny olona zay ananantsika nanao ratsy tamintsika, dia afaka miteny zasenao hoe Jesosy eo etiko eto anatrehanao, ianona sy ianona mamela ny helony a Jesosy dia mifona ho azy Andriamanitra tamin'ny kahany Joba dia lisen'ireo namany Joba miteniteny zavatra, teny misintona fiainana tsy tsara ho an'ny Joba, dia Andriamanitra tezitra dia nataon'Andriamanitra Joba hoe nitenen'ireo namany sakaizan'ny Joba hoe tondranareo fanatitra ilay atolotra mba ho famelan-keloka, fangatahana famelan-keloka, fa tsy ampy izay hoe mifona ilay olona, fa tsy ampy fa hoy Andriamanitra any amin'ny Joba 2:7 dia misy tapany kely eo Joba 2:7 misy tapany kely hoe hoy Andriamanitra hoe ary Joba mpanompoko no hifona ho anareo. Tsika atsoin'Andriamanitra, tsy Joba ny anarantsika fa atsoin'Andriamanitra zasenao hifona ho an'ny hafa, fa alohan'izay tsika mamela le olona aloha. Dia tena hoe zava-dehibe mihitsy goavana be ny teny avoakantsika ho famelan-keloka ho an'ny hafa, fampihavanana ny hafa amin'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa zasenao dia mila mamafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, mila mitaona olona ho an'ny fanjakan'Andriamanitra tsika, mila mitaona olona ho an'ny lanitra tsika, ary tsika manao an'izany ohatra hoe nanomboka amin'ity volana septambra ity dia anomboka zasenao hoe hitondra olona ray tsika isaky ny alahady ho ato am-piangonana mba andray ny famonjena ihany koa ilay olona, andray ny izay rehetra ampianaran'Andriamanitra azy, molavolan'Andriamanitra azy. Dia zasenao manao an'izany mamafy ho an'ny lanitra tsika, ary mba eritrereto ny vokatra izany. Tsika ary mamafy eto amin'ny tany misy vokatra avy eo, fa raha ny lanitra, fanjakan'ny lanitra no amafazantsika dia eritrereto hoe vokatra avy any an-danitra no arotsaka Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Hitaona olona zasenao isaky ny alahady mba hiara-iangona amintsika,
izasy ianao mety hoe tsy havita hitory teny amin'ilay olona amin'ny olona izay tariditsika ho amin'i Jesosy hoe tsy havita hitory teny sy taizan'ilay olona tsika fa fitaomanao fitaomako olona anankiray isaky ny alahady atao anatin'ny fiangonana dia Andriamanitra nitaiza azy amin'ny alalan'ny fiangonana. Fitaomantsika ny olona tahaka izany mamafy ho an'ny fanjakan'ny lanitra izasy ianao. Ndao ary androany iseho anatrehan'Andriamanitra tsika hivavaka tsika dia vavaka ataontsika voalohany hitondra ny taom-pianarana hivavaka ho an'ireo mpianatra tsika dia manasa amin'ny mpianatra rehetra mba hijoro aty aloha. Je vous invite les enfants et les jeunes pour prier pour l'année scolaire. Izay mpianatra rehetra na ny ankizy. Vous pouvez venir là. Manasanao ray aman-dreny na ray be sy reny be mba hitsangana dia anatsotra ny tanantsika manasa ny fiangonana ray manontolo zanatsika daholo ireo dia hitsangantsika na ny tanora ny mbola tsy manambady tsangana daholo izay ny amin'ny toerana anatsotra ny tanantsika tsika ho an'ny zanatsika anatin'izao fiangonana izao tondra ny taom-pianarana raha ray aman-dreny ianao ka tsy eto ny zanakao dia hoeto am-ponao ny anarany amin'ny fikamanantsika amin'izao vavaka izao ray be reny be ianao dia mba tsarovo ny zavikelinao tsirairay avy ao anatin'izao vavaka izao vavaka arytsika tompoko raha eo mankasitraka anao zay ny amin'ity taom-pianarana 2025-2026 ty mankasitraka anao zay ny amin'ny izay nataonao Andriamanitra nataonao fanamasina tamin'ny taom-pianarana lasa 2024 sy 2025 nomenao fahombiazana nambinao ary narovanao ny zanakay rehetra tao anatin'izao fiangonana izao manomboka amin'ny zokiny indrindra hatramin'ny zandriny indrindra misaotranao ny amin'ireo mpianatra teny amin'ny université izay navita amin'ny fianarana tamin'ity taona ity tamin'iny taom-pianarana lasa iny misaotranao ny amin'izay nataonao ho an'ny universitaire tsirairay avy nahita ny tananao zay Andriamanitra niasa tamin'ny fiainan'ireo zanakay tsirairay avy nahita ny voninahitrao zay Andriamanitra tamin'ny fiainan'ireo zanakay tsirairay avy ny universitaire tsirairay avy ny lycéen ny collégien ny tany amin'ny école élémentaire ny tany amin'ny maternelle tany amin'ny primaire dia tena nahita ny tananao zay Andriamanitra niasa nita nanambina ary namazy nanampy an'ireo zanakay tsirairay avy ireo hoentina eto anatrehanao indray koa zao taom-pianarana vaovao izao ankinay feno belantananao mpianatra tsirairay avy manomboka amin'ny zokiny indrindra hatramin'ny zandriny indrindra hatramin'ny liantsoa izay tsy eto fa any Canada manomboka amin'ny zokiny indrindra hatramin'ny zandriny indrindra any amin'ny maternelle dia petraka feno belantananao ty taom-pianarana 2025-2026 ity ho taom-pianarana isy ny fitahinao mbola tsisy ohatr'izany ho amin'ny mpianatra tsirairay avy eny ity taom-pianarana ity isy ny fanambinanao tsy mbola nisy ohatr'izany ho an'ny mpianatra tsirairay avy manomboka amin'ny zokiny indrindra hatramin'ny zandriny indrindra ny ety taom-pianarana ity ho taom-pianarana isy fanampianao manokana ary fanampianao tsy mitsahatra amin'ny matière tsirairay avy amin'ny andro tsirairay avy eny ty taom-pianarana 2025 sy 2026 ty ho taom-pianarana anomezanao fahasalamana ho an'ny mpianatra tsirairay avy na ny olon-dehibe izay naverina ny anatra na ny tanora na ny ankizy tsirairay anety taona ity ka nininona retina mitaiza nininona retina tadiavin'ny devolo afafy amin'ny zanakay
sy amin'ny mpianatra rehetra na ny olon-dehibe azy dia ravanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany fapetraka ny fahasalamana izy ireo hoandrotsahanao fahasalamana mitoy anefa namasina hoarovanao amin'ny ranao ne Jesosy ny fahasalaman'ny tsirairay avy amin'ireo mpianatra ireo na ny olon-dehibe na ny tanora na ny ankizy tsirairay ho taom-pianarana ho tahian'Andriamanitra mihoatra no ny taona rehetra hatramin'izay ane ty taom-pianarana ity ho an'ny mpianatra rehetra eto amin'izao fiangonana izao sy izay rehetra manaraka ny tokantrano any ho taom-pianarana isin'ny tanan'Andriamanitra tsy hita maso hiasa ny fomba tsy takatry ny saina amin'ny fianarana tsirairay avy ane izao taom-pianarana 2025 sy 2026 izao ary ho taom-pianarana isin'ny famatsian'Andriamanitra tsy takatry ny sainany ho amin'ny fahaizana ho amin'ny fahalalana ho amin'ny fahendrena ho amin'izay rehetra ilaina izy ireo fahitapity manokana eo anatrehanao sy amin'ny mpampianatra rehetra amin'ny mpiara-mianatra rehetra ne izao taom-pianarana izao ho an'ny ankizy tsirairay avy ho an'ny tanora tsirairay avy ary ho an'ny olon-dehibe mpianatra amin'ity 2025 sy 2026 ity dia ho tahinao mihoatra ny hatramin'izay ane izy ireo Andriamanitra ary ho tahinao mandrakizay an'ireo mpianatra ireo ary ny fianaran'izy ireo amin'ity taon'ity ne vonina hatrao mandrakizay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay rehetrarehetra planin-devoly kosa izay rehetra fikasan'ny fanahy ratsy izay programa amin'ny fanahy ratsy rehetra amin'ny mpianatra tsirairay avy amin'ny fianarany tsirairay avy amin'ny sainy tsirairay avy amin'ny fahasalamaniny tsirairay avy amin'ny mpianatra dia ravako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vahoaka ny fitahinao manokana ho amin'ny sainy izy ireo ho amin'ny fanahiny izy ireo amin'ny vatany izy ireo ary amin'ny fiainany izy ireo manontolo amin'ny anaranao Jesosy amen. Vous pouvez vous asseoir. Amin'izao fotoana izao kosa dia hitondra mamavaka tsika trano fonenana, hitondra mamavaka ny trano fonenanao tsika, hitondra mamavaka ny trano fonenany tsirairay avy. Alohan'ny hanaovantsika ny zavavaka izany dia ao anatin'izany tonona omeko fotoana manokana ianao hanonona manokana ny adresy ny trano misy anao, mety anao tokoa anao tanteraka le trano propriétaire ianao, mety mpanofa ianao fa ninninina, mety manao colocation koa ianao fa hoentintsika mamavaka ny trano fonenanao, tondra ny trano fonenantsika tsirairay avy tsika amin'izao fotoana izao dia izy fotoana ilaza ao anatin'ny segondra vitsy ianao ny adresy misy anao. Vavaka arytsika tompoko raha eo mankasitraka anao zay fa zahay tsirairay avy reto nanomboka taminay tonga teto tany dia efa nanomananao trano nandray anay raha vao niala avy any amin'ny hôpitaly zay
ary nanomboka teo dia tsy nisy navelanao hoe natory teny an-dalan'izay reto fa nanomananao trano hatrany an-trano nonenanay saoranay ianao ary ankasitrahanay ianao trano rehetra nomenao anay Andriamanitra ny toeranay nanomboka izay tonga teto tany hatramin'ity androandroany ity androany araka ny taridalanao satria te hitah ny trano finenanay ianao te hitah ianao dia mampitondra n'izao taridalan'izao hoe mivavaka ho an'ny trano finenanay dia indreto izay Andriamanitra ho samy hiteny ao anatin'ny segondra vitsy ny adresy misy ny tranonay satria hoentina eto anatrehanao zany hoentina mambavaka eto anatrehanao amin'ny anaranao Jesosy. Hoentina eto anatrehanao zany adresy zany Andriamanitra mba ho lokalizenao fanamasina amin'ny alalany ao anatin'izao vavaka izao ka izay mivavaka eto ianao hiasany amin'ny trano finenanay tsirairay avy ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny trano misy ianao anay amin'izao segondra izao ninona hery ratsy fa matotra amin'io trano io hatrany amin'ny fototra fanorenana ary amin'ny efitra tsirairay avy amin'ny rindrina hatrany amin'ny tafo hatramin'ny tokotany iray manontolo ninona hery ratsy ny famatotra amin'io trano finenanao io ninona fanahy ratsy ny hery ratsy ny famatotra amin'io trano io dia raha avana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy potehiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy anakery tsy anapahefana ary hisaraka tanteraka amin'ny trano finenanao amin'izao segondra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ninona fanahy ratsy amin'io trano io napetraka tao ny rany olona ao akao nalefa ny satana ho ao dia roako sy fatorako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao segondra izao tsy hanananjara tsy hanapahefana amin'io trano io manomboka any amin'ny hatrany amin'ny tafo hatrany amin'ny efitra tsirairay avy hatramin'ny millimètre carré amin'io trano finenanao io fanahy ratsy dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy manana anjara tsy manapahefana amin'io trano finenanao io fa fatorako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsy hanana anjara hisaraka tanteraka amin'ny trano finenanao amin'ny anaran'i Jesosy dia mangataka izay fanamasinao amin'izao segondra izao mba ampidino amin'ny adresy trano finenany tsirairay avy izay nitononona teo ny afinao fanamasina amin'izao segondra izao ampidino amin'io adresy nitononona io trano finenanay tsirairay avy midina amin'ny trano finenanao ny afin'ny fanamasina amin'izao segondra izao andevina izay rehetrarehetra tsy nambolen'ny fanamasina tsy nambolen'Andriamanitra tsy nambolen'ny tanan'Andriamanitra ao amin'io trano finenanao io hatrany amin'ny tafo hatrany amin'ny fanorenana io trano io hatramin'ny efitra tsirairay ny rindrina ny plafond ny sol izay rehetrarehetra efitra kely rehetra amin'io trano finenanao io dia aoka ny afo ny fanamasina amin'izao segondra izao mba andoro izay rehetrarehetra tsy nambolen'ny tanan'Andriamanitra amin'io trano finenanao io dia tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny ranao amin'izao segondra izao andrakotra ny trano finenany tsirairay avy andrakotra ny trano finenanay tsirairay avy hatrany amin'ny tafo hatrany amin'ny fanorenany trano mirindrina izay rehetrarehetra momba ny tranony tsirairay avy ny efitrefitra tsirairay avy ho rakofanao ny ranao Jesosy izay manana trano mihoatra ny ray dia aoka ny trano tsirairay ane tsy ho diso anjara amin'izao vavaka rehetra ny vavaka nataonay teo sy izao vavaka ataonay izao ny herin'ny fanahy masina hiasa tanteraka ny afo ny fanahy masina andoro izay rehetra tsy nambolenao amin'ny tranony tsirairay avy ny ranao Jesosy andrakotra ny trano hiaro ary ampandresy izay rehetra mipetraka ao anatin'ny trano ny ranao amin'izao segondra izao hovonina hitrao Andriamanitra dia raiso tanan'Andriamanitra apetrakay apelatananao ny trano tsirairay avy tranonay tsirairay avy satria tsy misy maharombaka amin'ny tananao tonomoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ny trano finenany tsirairay dia tranon'Andriamanitra tranon'i Jesosy tsy tranony fanahy ratsy intsony tsy tranony fahasimbana tsy tranony tsy fahombiazana fa trano anjakan'ny fanahy masina ary trano tena finenan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay rehetra planiny devolina fikasan'ny fanahy ratsy programa amin'ny fanahy ratsy amin'ny trano finenany tsirairay avy izay voatonona teo ny adresy tsirairay
dia ravako amin'ny anaran'i jesosy kristy tsisy ambinina tsy anapahefana amin'ny anaran'i jesosy amen. Vavaka ty dia manasanao manokana na ny groupe de louange azy raha miaraka amin'ny ankohonanao ianao dia manantona ny ankohonana mba hiaraka mba hifampitantana ny ankohonana ny mpivady sy ny ankohonana iray manontolo ao anatin'ity vavaka ty. Afaka mifanantona ny mpianakavy tompoko satria ny tokantrano dia tsy voatery tsy voafetrany hoe tsy maintsy mpivady mety mpirahavavy mety mpianaka fa tokantrano foana le izy dia vavaka ho amin'ny tokantranontsika izao mety ianao rery koa fa tokantrano foana vavaka arytsika tompoko raha eo mankasitraka anao manokana izay ny amin'ny tokantrano tsirairay avy reto solitena ny tokantrano tongeto ao koa ny tokantrano hoe feno tongeto saorana ianao Andriamanitra tokantrano izay natsanganao tsirairay avy androany dia manome taridalana anay ianao mba hivavaka izahay ho an'ny tokantrano tsirairay avy reto ary Andriamanitra solitena mety olona anankiray fa tokantrano foana le izy satria nombenao natsanganao mety mpivady mety mpianaka mety mpirahavavy natambatra ao anatina tokantrano iray androany ndreto izay misolitena Andriamanitra eto anatrehanao mivavaka ho amin'ny tokantrano tsirairay avy mankasitraka Andriamanitra saotranao ny amin'ny nanangananao ny tokantrano saotranao ny amin'ny izay nomenao ny tokantrano tsirairay avy arena amin'ny ara-materiel hatramin'ny zavatra kely indrindra nomenao ny tokantrano tsirairay avy aterinay ianao androany ny fisaorana feno fankasitrahan'Andriamanitra ny amin'izay rehetra nataonao sy nomenao amin'ny tokantrano tsirairay avy fanahy masonao amin'izao sekontra izao dia manasanao zay miangavy ianao zay ary mpidinao anatin'ny tokantrano tsirairay avy ny fahafenonao fanahy masina anjakao mbola tsisy ohatr'izany tokantrano tsirairay avy izay tafaraketo ny any tokantrano rehetrany izay tafaraka sy misolitena ny tokantrano mba anjakao mbola tsisy ohatr'izany fanahy masina izy famanginao mbola tsisy ohatr'izany ny tokantrano tsirairay avy raiso ny fanjakanao fanahy masina ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy na izay tongeto na ny any tokantrano rehetrany mangataka koa izay fanahy masina Jesosy Kristy tompo ianao ilay mpanasoa ianao ilay mpita ko mangataka amin'izao sekondra izao fa Jesosy io amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo fitahinao fanasoavanao tsy tsahatra intsony amin'ny ara-panasy amin'ny ara-piainana ho amin'ny tokantrano tsirairay avy izay rehetra solitena ny tokantrano amin'izao fotoana izao dia
anaraka ny tsirairay avy eny ny fitahinao fanasoavanao tsy tsaritra intsono any tokantrano tsirairay avy satria zany no teny omenao Andriamanitra fanekena omenao ny tokantrano tsirairay avy androany anao soa tsy tsaritra ho an'ny tokantrano tsirairay avy ianao amin'ny ara-panahy sy ara-piainana Jesosy io ianao ilay namonjy anay tsirairay avy reto dia ankasitrahanay ianao isaorana ianao ny famonjena izay nomenao anay ary ndreto izahay mino izahay araka ny teninao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9:30 hoe minoany Jesosy tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao dia tonomoko ho an'ny tsirairay avy izay tafaraketo ho an'ny tokantrano tsirairay avy ho an'ny ankohonana tsirairay avy izay tonga eto sy ny any tokantrano rehetra any voavonjy ianao sy ny ankohonanao voavonjy ny tsirairay avy ao anatin'ny ankohonanao zany ny tenin' Jesosy ary marina sy tanteraka aminao anezany tenin'Andriamanitra zany ho voavonjy ny ankohonana fianakaviana tsirairay avy ao anatin'izao fiangonana izao izay rehetra manaraka ny amin'ny tokantrano tsirairay avy ihany dia tonomoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria Andriamanitra tsara sy mpanao tsara ianao Andriamanitra ivavahanay dia tonomoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ny andresy ny faratsiana rehetra ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy ao na amin'ny ara-panahy zany na amin'ny fomba fanao ny toetra ny fomba fiaina ary ny fiainana ray manontolo fahatsaran'Andriamanitra ny andresy izay rehetra faratsiana ao anatin'ny tokantrano ary ny fahatsaran'Andriamanitra ny anaraka ny tokantrano tsirairay avy anaraka ny isambatan'olona ao anatin'ny tokantrano tsirairay avy manomboka amin'ny zokindrindra hatramin'ny zaza kely any akibondreniny ho voninahitry'Andriamanitra ray ho tahina mandrakizay any tokantranonao ho tahina mandrakizay any tokantranontsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra pilamina devoly kosa na fikasan'ny fanahy ratsy programa ny fanahy ratsy amin'ny tokantrano tsirairay avy dia ravako pitehako toeriko ary foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsisy ambinina tsy anam-pahefana amin'izao sekondra izao sy amin'ny ho avy rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manazava ny lalanay ary manitsy ny dianay raha sendra diso lalan'izay sotranao koa ny amin'ny vavaka izay afaka nasandratra teto ary ianao ane hitany mpianatra tsirairay avy hitany trano finena ny tsirairay avy hitany tokantrano tsirairay avy famarananay an'izao teninao sy ny vavaka izao dia ndreto izahay tondra manokan'Andriamanitra ny mpianatra rehetra manomboka any amin'ny maternel ny taona voalohany amin'ny maternel hatrany amin'ny taona farany any amin'ny lycée
ny amin'ny lalàna vaovao zay mitranga mivoaka eto France Andriamanitro mangataka izay fanamasono ianao ny asa mahery amin'ny zanakay arovy amin'ny ranao Jesosy ny zanakay rehetra mba tsy ho azo ny fanahin'ny esprit d'impudicité tsy ho azo ny fanahin'ny fahavetavetana Andriamanitro no ny lalàna izay vao mivoaka eto en France mba arovy ny zanakay manomboka amin'ny kely indrindra hatramin'ny tanora lehibe indrindra Andriamanitro arovy aromeo fahendrena izay ray aman-dreny afaka anome fampianarana araka ny teninao araka amin'ny baiboly ho an'ny zanakay ho an'ny tanoranay mba tsy ho tafiditra amin'ny fandriky ny devoly ny amin'ny programme vaovao amin'ny fampianarana eto en France arovy amin'ny ranao ny zaza tsirairay avy arovy amin'ny ranao ny tanora arovy amin'ny ranao Andriamanitro zanakay tsirairay avy voninahitry ny anaranao ane fiainan'izy ireo voninahitry ny anaranao ny fahamasinan'izy ireo amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen. Sotrany tompontsika ary avy nara afaka nandray ny tenin'Andriamanitra nandray ireo tsotrany rehetra izay noentin'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fanombohan'ny saison manaraka hanao fanombohana eo amin'ny fiainanao ny Andriamanitra. Raha nomeo an'ny tompontsika amin'izao fotoana izao dia araka ny taridalana noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe volana mahafazatsika. Tiany nitana anao androany tsy hanao famafazana mitovy amin'ny mahazatra. Mahatonga anaty anentana anao amin'izany dia satria raha misy tany tsara indrindra ho amin'ny famafazana dia ny fanjakan'Andriamanitra. Satria fantatsika loatra fa ny fanjakan'Andriamanitra zany dia manana izay rehetra ilaina. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fitoeran'ny zavatsoa rehetra. Raha ny olona manam-patakarana zany dia raha fa fantany fa afaka mavokatra eo amin'io tany io dia ao izy ny mamafy betsaka indrindra. Ao izy mamafy tsara indrindra satria izay rehetra afafiny any tsy maintsy hojinjainy ary izay rehetra afafinao raha mafy ianao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa ianao no hijinja. Tianentana anao androany tsy hoe fa satria eto amin'izao fiangonana izao tsika ny miangona fa na aiza fantatrao fa fanjakan'Andriamanitra azo amafazana dia hampirisika anao mamafaza. Mety tsy eto mihitsy ny fiangonana misy atsika fa na fiangonana hitondran'Andriamanitra anao rehefa fantatrao fa fanjakan'Andriamanitra mamafaza ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa nahoana tsy maintsy hitsinjo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao alohan'ny hidiran'ireo mpanompon'Andriamanitra raha eo mankasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy fa ho anay dia tompo-pasoavana amin'ny fotoana tahaka an'izao. Omenao volana vaovao zay, manitsaka volana vaovao zay satria tianao Andriamanitra ary eo am-ponao manokana ny ahitanay ho tahina sy asoavana ao anatina volana vaovao. Menao an'izany taridalana zany zay Andriamanitra hoe fotoana ny famafazana, volana famafazana, saison ana famafazana mba tiana rarotra manokana ao anatin'izany fotoana zany zay tompo. Mba namporofona ihany koa eto anatrehanao Andriamanitra fa zay dia tsy miankina amin'ny vola fa zay dia miankina aminao. Ny herinao ny anteheranay ao anatin'ny fitadiavam-bola tompo. Tsy hoe zay ny mahay, tsy hoe zay ny tsara, tsy hoe zay Andriamanitra manan-javatra mety mihoatra noho ny hafa fa tena te-antehatra aminao zay. Ny alalan'izao fanatitra izay hoentiny tsirairay avy izao androany Andriamanitra mifovo tena feno fanetretena tompo. Te-hankatony teninao amin'ny alalan'ny famafazana izay hoentinay dia ao anatin'izany ihany koa Andriamanitra no hitahinao ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mandroso ireo diakona andray valopy ianao afoy ho an'Andriamanitra sasy ianao amafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra sasy ianao amin'ny fotena feno fitiavana sy amin'ny fanetretena tanteraka. Yerinao tumpo nuerikyu
ianao mbola mampijoro aho raha ny hery ato anahy mety ho reraka fa ianao mbola famonjenao ahy tsika rehetra miary ilaza merinao Persika amin'ny fotsika rehetra androany ny herinao tompony eriko ny herinao tompony eriko ianao mbola mampijoro ahy ny hery ato anaty ny hery ato anaty mety ho reraka fa ianao mbola reny fanako manokana hoe misy tsotra ano azon'ny pasteur ho ampidinina manokana amin'ny ara-bola ny fiangonana ray manontolo raha hiditra ao anatina saison vaovao tsika ao anatin'ity 2025-2026 ty tianao zavatra amin'ny ara-bolanao Andriamanitra magnanasa manokana amin'ny pasteur anonona vavaka ao amin'ny ara-bola tsika tsirairay avy hitsotra ano manokana amotsitra teny isy fetraikany isy impact ary isy influence ao amin'ny ara-bola tsika tsirairay avy ifantoka tsara tsika afaka mandrosy ny mpanompotsika raha eo mankasitraka anao zay fa zao fanatitra terin'izao dia profon'ny fidélité anao amin'ny famatsianao anay ara-bola ny compteny amin'ny bankinay mino aho fa na dia misy hoe dans le rouge aza amin'izao fotoana izao tsy compte hoe hatrizay ho rouge foana fa efa teo ny fidélité anao nanolotra ao anay nandrotsaka ao anay mankasitraka anao zay Andriamanitro saotra anao zay Andriamanitro ny amin'ny fidélité anao Andriamanitra mpamatsy nanolotra zay rehetrarehetra teo tananay na izay mbola tany Madagasikara na izay aty France dia teo foana ny tananao nanolotra Andriamanitra pirofon'izany zay mbola mijoro zay mbola mitafy zay mbola mihinana isan'andro mankasitraka izay Andriamanitro ndreto ary fanatitra
nomeny mety mety nisy tsy nanan'andriamanitra fa reto entinay ho fanatitra tolotra izao fiangonana ray manontolo izao andriamanitra izay rehetrarehetra nanao izao dia anao izany amin'ny anaran'izao fiangonana izao atolotra ianao andriamanitra ho fanomezana voninahitra anao ary tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ny tsirairay avy manasa ary havana tena sokafo ny tananao anankiroa mariky ny fandraisanao ny tsodrano avy any an-danitra ianao ilay andriamanitra Jehova Jireh namatsy anay raha vao mbola tao akibo mbola tao akibo fotsiny izay Jesosy io dia efa novatsianao tamin'ny alalan'ny sakafo ny namatsianao ny reninay ianao ilay Jehova Jireh izay namatsy anay hatrany akibo ane androtsaka andriamanitra fitahiana rabola avy aminao satria anao mitany sy izay rehetra eo aminy ho amin'ireo tanana tsirairay avy izay misokana eo anatrehanao ireo isaoranay ianao izay vola rehetra nandalo tamin'ireo tanan'ireo ny franc malgasy hatramin'ny 1 franc malgasy andriamanitra ny ariary tsirairay avy nandalo tamin'ireo tanan'ireo ny franc français ho an'izay mbola nahatratran'izany teto France isaorana ianao ny franc français tsirairay avy hatramin'ny 1 centime de franc français nomenao andreo tanan'ireo isaorana ianao ny euro izay nomenao andreo tanan'ireo hatramin'ny 1 centime de euro andriamanitra ankasitrahana ianao satria marika ny fidélité ianao tsy nisy aminay reto samy teny hoe tena nahandry izay na hoe tena tsy nahazo ninina fa nandray teo anatrehanao daholo ireo tanana ireo andriamanitra dia mankasitraka izay androany tononoko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay tompony tany sy izay rehetra eo aminy tompony vola rehetra eran'izao tontolo izao tononoko amin'ny anaranao Jesosy ho amin'ireo tanana misokatra rehetrarehetra ireo solotena ny ankohonana tsirairay avy fitahiana rabola mbola tsy isotra izany isy perse amin'ny arabola hosokafanao andriamanitra ho an'ireo tanana tsirairay avy ireo izay rehetrarehetra mitady asa dia ho atolotra ao amin'ny alalan'ireo tanan'ireo ane karama mbola tsy takatry ny saina tsy amin'ny ao angatahany akory fa mihoatra lavitra noho izay angatahany izy ireo ho arotsaka ao azy ireo izay rehetra mitady asa hoe tsy manana asa tsy manana fivelomana ianao ilay Jehova Jireh ane anokatra lalana ho an'ireo tanan'ireo anolotra fidiram-bola na asa raikitra io na asa fandraharana ho an'ireo tanana tsirairay avy ireo izay rehetra tanan'mpandraharaha misokatra eo anatrehanao amin'izao sekondy izao ianao ilay Jehova Jireh tompony tany sy izay rehetra eo aminy contrôle ny zavatra rehetra eto ambonin'ny tany ane androtsaka fitahiana manokana fitahiana rabola manokana fanambinana manokana ho an'izay rehetra mimpandraharaha manokatra ny tanana eto anatrehanao dia ho voninahitra ao ane andriamanitra ny vola rehetra mbola omenao ireo tanan'ireo ho famafazana izy ireo ihany koa amin'ny fanjakanao ho vola hitondra azy ireo atonga azy ireo mpamafy amin'ny fanjakanao ary ho fitahiana ho an'ny hafany ny vola rehetra mbola ho arotsaka ao amin'ireo tananay rehetra misokatra ireo ary ho tanana mpamonjy ny hafany amin'ny alalan'ny vola izay omenao ho famonjena ny fanahy ary ho famonjena amin'ny ara-piainana rehetra izay rehetrarehetra tanany fanahy ratsy kosa miazona na mikasoka an'ireo tanana rehetra misokatra mivelatra eo tao anatrehanao reto ny any atokantrano rehetra any tanany fanahy ratsy rehetra izay mikasika an'ireo ane dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsisy manana anjara tsy manam-pahefana amin'ireo tanan'ireo tsona manao marika amin'ity sekondy ity fa ny tananao any andriamanitra nipetraka eo ambonin'ny tananay tsirairay avy ho fitahiana ho an'ireo tanana rehetra ireo ary ho tanana tena hoe ho lalana ho ampiasainao tanana ho ampiasainao ho amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao ane izay fitahiana rabola rehetra omenao anay ho voninahitry ny anaranao rery any andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Tompo iana mbuerikyu ni tananao One
mbola faly miarabanao indray tonga teto amin'izao fotoam-bavaka izao tamin'ity andro ity faly izay ny fanatrika taminao mama fazavoka aza mba malaina fa tsy fantatrao izay hovanina na amin'ny hariva na amin'ny maraina mama fazavo tsy mijanona ira FFPM anasako anao ao anatin'izao programan'ny fiangonana izao ny vavaka iombonantsika amin'ity volana ity dia ny volan'ny famafazana vavaka nozarain'ny pasteur tamintsika tao amin'ny WhatsApp izy io raha sanatrehanao mbola tsy nahazo izany dia aza misalasala manantona amin'ny pasteur rehefa mirava manasanao hamafy tenin'Andriamanitra vaky tenintsika amin'ity herinandro ity salamo fa 5:20 ka hatramin'ny 19:20 toko ho avy manomboka androany alahady ka hatramin'ny asabotsy manasanao ihany koa mbola hamafy vavaka ho an'ny tenanao voalohany indrindra ho an'ny hafa ary indrindra ho an'izao fiangonana izao isaky ny hariva isika manasanao amin'ny intercession manomboka amin'ny 7 ora sasany alina ka hatramin'ny 10 ora alina atsasakadiny ihany angatahan'i Jesosy aminao tompoko dia raha te hiditra amin'izany zoom izany ianao dia aza misalasala ihany koa manantona ny tompona andraikitra raha mbola tsy nahazo ny lien zoom tsy mila télécharger application fa cliquer fotsiny izy dia tamy dia misokatra dia miditra ianao dia tafiditra ao anatin'ny fotoam-bavaka ny vavaka fifadikanana ihany koa ry havana manasanao anao izany satria tena antony lehibe amin'ny fiainantsika mba hivavaka ho an'ny hafintsika ao anatin'izany fifadikanana izany Andriamanitra manova zavatra amin'ny fiainantsika manova zavatra amin'ny fiainan'ny fiangonana ary manova zavatra ho an'ny tantaram-piainan'ny tsirairay avy tsy adinontsika mivavaka ho an'i Madagasikara maka ilay saritany kely dia mamitra tanana dia manonona fitahiana ho an'i Madagasikara raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao an-lanitra Jesosy amin'ny lahady ho avy izao dia eto amin'ity toeran'ity ihany 86 rue Colonel Fabien Cachon ny fotoanantsika amin'ny 4 ora tolakandro dia manasa anao izay ry havana ho tonga amin'izany fotoam-bavaka izany raha misy vavaka fangataham-bavaka zavatra tianao zaraina amin'ny pasteur rehefa mirava dia afaka mandray anao izy ao aorian'ny fotoana efa misy toerana ato aorianato afaka andraisany anao amin'izany ny raha sanatria tsy hitanao intsony ty culte ty eo amin'ny Facebook dia any amin'ny YouTube indray ianao no mitape MRE France messager dia hitanao andray ty culte atsika androany ty ao aorian'ny fotoana dia manasa anao izay hiaraka hiala hetaheta izay indray tompoko ny programme atsika amin'ity herinandro ity dia mirary tolotolo andro mirary herinandro sambatra eo ambany fitahiany tompo anao amen sangantsika amin'izao fotoan'izao andray nitsotrano sy hamarana an'izao fotoan'izao alohany hitirantsika eo anatin'ny fiderana vavakantsika tompo Andriamanitra hoe indray zany hafalinay teto mifanatrehanao ary nandray be avy aminao mankasitraka izay fa tsy voavidinay vola mankarena ny arem-panazy nomenao anay teto tsy ho hitanay any amin'ny hafa izany tsy ho hitanay tany amin'ny toerana hafa raha tany amin'ny toerana hafa izay tamin'ity andro androanyity mankasitraka izay Andriamanitra raha misy ny dera sy ny aja ary ny voninahitra dia aterinay ho anao zany atolotray anao zany saraketo izay dia mametraka ny tsirairay avy ampelantananao Andriamanitra manomboka amin'ny zoky indrindra hatramin'izany indrindra mametraka manokan'ireo marary eo ampelantananao mba nataterahanao ny fanasitrananao tanteraka Andriamanitra ary mametraka izay rehetra anatin'ny olana ianao mahafantatra ny olana izay atrehan'ny tsirairay avy aza vela ho irery fa okanao ny hiady amin'ny fomba tsy takatry ny saina ampandresiny tsirairay avy Andriamanitra saraketo koa izay dia tonomboko amin'ny anaranao Jesosy Kristy ho amin'ny tsirairay avy izay manatriketo sy ny any atokantrano alina tsodrano avy aminao araka ny teninao amin'ny nomery toko 9:720 hatramin'ny 9:20 hoe hitahy anao ane Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mime anao fiadanana dia ho tanteraka sy ho marina aminao ane zany amin'ny isa tsegontra amin'ity herinandro ity sy amin'ny ho avinao rehetra ho voninahitry ny anarany ary fitahiana ho anao sy ny fiainanao ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy rainay izany an-danitra ho amasinina ny ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataovana ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra mbeo anay ny izay anasahazamonay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay mbeloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy
afanay miratsy fa hoanao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Te tanana mafy antontsika androano famezantsika voninahitra an'Andriamanitra any amin'ny tsy rehetra na tsy ary fa voatany amin'ny fisiny fitombavaka tika ianao mbola te tanana mafimafy noho zany. Amen, amen, amen. Alohan'ny amarana antsika ny fotoana mba raha afaka mba avoaka kely ilay tenin'Andriamanitra. Raha mba mety tsika dia raha tsika mamaky ty tenin'Andriamanitra ty miaraka amin'ilay soramandry izay ao anaty parenthèse io ny mahatsara ny fifankatiavana. Firana fiakarana nataon'i Davida endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalany miara-monina. Firana natao tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka eo amin'ny somotra dia ny somotry Arona izay mitsororoka eo amin'ny olo-tongotsy ny akanjo, tahaka ny andro any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Ziona. Miaraka mafimafy tsika rehetra fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiny dia nino dia ny fiainana mandrakizay. Te ampahery anao manokana isaky ny tonga ianao anatina fotoam-bavaka. Misy karazana fitahina ary misy karazana fahasoavana izay tsy ho arotsak'Andriamanitra mihitsy any amin'ny toeran-kafa, fa tsy maintsy ao amina toerana misy firahalahiana, tsy maintsy ao amina toerana misy fifankatiavana. Zany hoe ny toerana misy fifankatiavana kay zany tsy hoe toerana normalla fotsiny fa toerana misy zavatra manokana itseha'Andriamanitra eo. Mba tiako ianao ampahery kelinao akaikinao rehefa mifankatitsika hoe zay mihitsy rehefa mifankatitsika hoe dia misy karazana fitahiana ampidinin'Andriamanitra. Rehefa tonga mivavaka ianao hoe dia misy karazana fitahiana ampidinin'Andriamanitra. Ka raha ohatra zany ianao tsy tonga mivavaka mihitsy dia misy karazana fitahiana zany tsy tianao amin'ny olona eo akaikinao io. Mba teny mba jereo kely izy, tianao ve zaho ho tahian'Andriamanitra? Antanio izy e, tianao ve zaho ho tahian'Andriamanitra? Ahoana ozy? Mba mamaly ve izy sao dia hoe manontany ianao nefa ianao tsisy mamaly akory. Mamaly izy, ahoana ozy? Amainina ozy izy, teneno izy hiara hivavaka tsika hoe fanao zavatra Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Amen. Tsy ananjava maurizika hiarivavaka hatrany hatrany fa io no lakana hoentiny ambiny hitonany atsika makany. Kivokivy saikaresy ianao fa tohony avamanana amin'ny anaran'i Jesosy andao hifanaky hifandray. Raha isananary izy lazao amin'ny anaran'i Jesosy andao hifanaky hifandray niara hivavaka iara hiravaka izy tsy mivadiky zany Andriamanitra vai resistir iara hivavaka manaparovina hoe pisokatiny lanitra fa tsy maintsy rezanane rakonantsika dia lazao mafy ava nakonan'izy ambony lazao mafy any andrany yara hivavaka izy yara hivavaka izy tsy mivadika Andriamanitra yara hivavaka manapisokatry ny lanitra tsy maintsy ho tafitany marinanao anatin'izao tanantsika mifandray zao anatin'izao tanantsika mifandray zao misy karazana vavaka fanoman'Andriamanitra ho an'ny olo eo akaikinao io. Jerevany mifatiantoka raha hoe tsy tonga tety ianao nampahery azy. Jerevany mifatiantoka hoe tsy tonga ianao androany dia tsy voataly olo eo akaikinao
fatifaly amlaza aminao androany izy surprise mahafinaritra ho an'ny fiainana io amin'ny herinandro izy surprise mahafinaritra ho an'ny fiainana io anatin'ity saison vaovao ty izy surprise mahafinaritra hitsena azy tsy farana akory ty taona ty sofina irana anao amin'ny anaran'i jesosy anao zavatra eo amin'ny fiainanao andriamanitra amen asatsy amen lazao androany iara hivavaka isika tsy mivadiky zany andriamanitra rehefa nitenina aminao izy tsy maintsy anatanteraka an'izany izy fotoanatsika androany hitako hoe mbola tena te hijanony ianao fara tena tianao izy dia tonga avy ianao amin'ny heriny ametrao fantaniny izy ho avy ianao amin'ny heriny sady fandraisana misy firaisana latabatra ny tompo amin'ny heriny a tonga avy ianao manana anjara ao anatin'izany samita in'andriamanitra tsika rehetra tompoko a bonne semaine bénie